manoloana ilay horonan-tsary izay miparitaka mahakasika an'ilay zazakely 20 taona izay lanina telony voay tany amin'ireny ranon'ny Tsiribihina dia samy nitondra ny fanehoan-keviny sy ny fanazavana ihany koa ny olona rehetra manoloana an'izany rehetra izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba honina mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika an'ilay raharaha zazakely izay nohoan'ny voay no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Raha ny fanehoan-kevitra ny olona izay malahelo manoloana ny zava-nisy izay ilay zazakely izay nohoan'ny voay izay zaza 20 taona teo anatrihan'ny voaka marobe tao be reviny dia toy izao ny fanehoan-kevitra ny tsirairay tena tsy mba nisy solution azo natao mihitsy ve tompoko ireny voaka marobe ireny izay nahita mivantana ireny ankoatrany nahatsiaro nangala horonan-tsary ihany ohatra raha mba niara-niroboka nidina tao anaty rano fotsiny izy ireo izay vatan-dehilahy maromaro ka nitondra hazo sy izay mety afaka hitorahana ilay biby tena mino fa mba nikoropaka ihany ilay voay dia mba possible ny alakely satria natahotra satria ny voay manko raha ny fahinoko azy dia tsy tonga dia mihinana avy hatrany fa mbola miezaka manempotra an'ilay olona izay tratrany mba ho maty izay vao mihinana azy tanteraka raha ny fanaon'ny voay hatrany no asiana resaka. 4 minitra iny vidéo iny ary possible mbola lava no iny aza fa mety izay ihany no azony vidéo. Raha mijery an'ilay vidéo tsara nefa nisika dia efa taty amin'ny minitra farany ilay voay vao tena nihinana an'ilay ankizy dia inona foana izany nandrasany talohan'izay raha tsy mahadiso mety ho mavozy satria rano lalina dia mipanika noho izany ve tena mialatsiny aloha fa raha izaho aloha no teo amin'ny toerany ilay olona ka sanatria zanako iny dia tena na izahay miaramaty na tsy fantako izay mety miafarany fa tsy maintsy hanavitra ny zanako foana no zavatra tonga tao an-tsaiko voalohany na ho faty na ho velona aza eny manaiky isika fa izay koa no mety lahatra ka mankahery ho an'ny fianakaviana dia samy mitandrina daholo isika satria feno zavatra tsy ampoizina ny fiainana amin'izao fotoana izao tompoko fa raha ny tantara tena misy marina manoloana aniny zavanitranga tany amin'ny commune Berevo faritra Menabe iny araky ny antso izay nifanaovana tamin'ny olona izay nanatrimaso dia nandeha nakarano nanantsaka izy ireo ary isany izany ity zazakely izay 20 taona izay lanin'ny voay ity ny fataony ankizany an-toerana rehefa makarano na manasa vilia dia milomano kely aloha mafana raha teo koa any an-toerana any dia efa fomba mahazatra ilay somary mijoboka kely iny efa vita ny fakana rano ary efa hiakatra izy ireo no nisy fotaka ny tongotra ilay zaza ka niverina hikobana an'izany izy ka teo ampanasana ny tongony izy no nitsampikinan'ilay voay araky ny tatitra hatrany dia ankizy maromaro izy ireo no niaraka nakarano ka ity farany no zandriny indrindra tao anatin'izy ireo rehefa nahita ny zavanitranga ireto namany ireto dia nikoropaka sy niantsovonjeo tany an-tanàna na dia somary lavidavitra aza ilay tanàna miala amin'ny toerana izay fakana rano io tonga ny vahoaka sy ny gendarme nitifitra ihany ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana tany saingy vao maika nilentika ilay voay nanempotra ilay zaza somary lalina ihany koa ny rano amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao nosemporiny tao anatin'ny rano ilay zaza ary rehefa maty dia nentiny teny ampita mbola anaty rano iny ihany ary teo izy no nihinana ilay zaza iny ilay vidéo miparitaka izay ao anaty tamotsotratsirasira iny izany hoe zazalahy efa tsy misy aina intsony no nohoan'ny ilay voay niezaka nitoraka ny fokon'olona saingy tsy nisy azo atao tsy teo an-toerana fa nandeha ny haza na nanjony ny rain'ilay zaza no naheno ilay vaovao ratsy raha tsy ivona dia betsaka ireo ankizy no milomano manamorona io reny ranon'ny Tsiribihina io ka ilaina fahamelona hatrany izany rehetra izany betsaka ireo mponina any an-toerana any manamorona io reny rano io no manisy barazy vita amin'ny hazo rehefa makarano mba hisorohana amin'ny zavatra toy izao ny reny ranon'ny Tsiribihina dia efa fantatsika fa toerana fandalovan'ny mpizahatany malagasy sy ny vahiny maro izay descente Tsiribihina izay matetika dia mahita voay foana rehefa eny ambonin'ny lakana ireo mpizahatany ireo
koa miantso tompona andraikitra any an-toeranany mba hanamafy hatrany ny fiarovana ireo kilonga izay milomano sy maka rano amin'iny faritra iny. Mila melo ihany koa indrindra fa ireo manasa vilia sy vilany manamorona iny renirano tsirobizina iny amin'izao zavanitranga izao fa tena loza iny zavatra izay hitantsika niparitaka tao anaty tambazotra Facebook iny ary mbola tsy fahita firmo izany raha hoe laniny voay ankitsirano amin'izao tsy nisy tavela intsony ny vatana raha teo amin'ny tantarany Madagasikara ngamba no asina resaka raha tsy iny zavanitranga tany tsirobizina iny no tena proof mitohaka amin'ny tendany fa tena misy tokoa kay ny voay izay tena mihinan'olona velona anaty rano ireny fa tsy sanatria akory zavatra hita anaty filma foana ireny hitantsika ireny. Araky ny tatitra avy an-toerana trany alina iny ihany dia efa voatifitra ilay voay izay nihinana ka nahafaty ilay zazavalo taona nandro tamin'ny renirano Berevo Belosirsiribihina iny. Rehefa nahazo antso ny mpitandro filaminana dia tonga teny an-toerana ary nitifitra ilay voay saingy efa laniny ilay zazalahy. Fotoana ny rano miakatra izao ka maro ireo voay amin'iny faritra iny. Tokony hitandrina araka izany ireo mampiasa iny renirano iny ary hijery ireo ankizy izay milalao eny amin'iny renirano iny mba hisorohana ny loza mba tsy hiverimberina. Araka izany rehetra izany dia tena mila mitandrina mafy dia mafy indrindra fa ny amin'ireo kilonga izay milalao manamorona ny rano aleo mailo hatrany ry zareo mba hisorohana ny loza tahaka an'izao miverimberina satria tena mahavaky fo raha iny zavaniseho tany amin'iny renirano ny tsirobizina iny tany amin'ny commune rurale Berevo iny satria tena maty tsy misy aina intsony ilay zaza ary tsy misy azo natao tao anatin'izany rehetra izany fa dia laniny voay ankitsirano amin'izao ilay zazakely 9 taona. Mila hentsitra araka izany ny fandraisana fepetra izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana sy ny tompona andraikitra any an-toeranany manoloana iny lozany seho iny mba tsy hiverimberenana izany amin'ny manaraka eo satria raha toaka samby hijerijery fotsiny amin'izao ka hoe hanaiko ho vita mora fa hoe misy voay ny rano dia iny fa avela halalaka indray ny ankizy na hilalao na hantsaka eny an-dreny rano iny fa rehefa aveo dia ho tradoza tahaka ny seho teo indray dia eo indrindra no tokony samby andraisana fepetra manoloana an'izany rehetra izany. Tokony anamboarana faritra izay voafefy tsara mba ahafahany tsirairay mantsaka rano mba hialana amin'izay hoe misy voay na ihany koa ny loza tampoka tahaka an'izao niseho ka nahafatesana zaza kely tsy manantsiny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.